Mbola kitra ihany ho anivon'ny ministeran'ny kolotsaina izay mikarakara fifaninanana ihany koa. Etsy amin'ny tranombokim-pirenena no mikarakara izay fananana izay ny avy eo amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ka ireo androm-panjakana no mifaninana amin'izany. Eo ihany koa ireo avy aty ivelany izay manana faninanana manokana. Omaly ary no nanomboka ity faninanana ity ka nisy kajy zazavavy no nanokatra izany ka ny fihaonana teo amin'ny hydrocarbure sy ny jaguar avy any amin'ny 67 hektara no arahantsika zareo avy eo amin'ny hydrocarbure ambony mivoaka nandresy tamin'ny isa 2 no ray. Niditra teo amin'ny andiany faharoa ihany koa ny tournoi solidarité izay karakarain'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka etsy amin'ny tokotany be ny tranomboky pirenena etsy Anosy. Lalao baolina kitra skady senior izay ahitana mpandray anjara 720 na any latsaky ny 520 taona izay misy mpandray anjara 4 ary ny skady zazavavy misy mpandray anjara 4. Omaly sabotsy ary dia ireo andriambavilanitra no niakatra kianja ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny hydrocarbure manao akanjo mavo amin'ny sary izay mikatroka amin'ny ekipany jaguar manao akanjo fotsy. Ny hydrocarbure no mivoaka nandresy tamin'ny isa 2 no ray. Ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka dia mikarakara fanatanjahantena zany hoe baolina kitra lalaovy olona 7 ato amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka zany no mikarakara an'izay noho ny fahatsapanay fa ilaina ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana aloha voalohany indrindra dia manarakarak'izay ho an'ny tsy miankina koa dia nandray anjara satria tamin'ny ataona zany efa nisy io tournoi io ary amin'izao indray dia efa misy ilay zao ny andiany faharoa izay nandraisana amin'ny ministera sy androm-panjakana maro miaraka amin'ireo tsy miankina. Eo ny teman'izy io moa dia hoe fanatanjahantena anjakan'ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Izay zany ny tena tanjona voalohany nametrahanay an'ilay izy hoe mahatsapy izay fa manana andraikitra voalohany manana andraikitra lehibe izay amin'ilay hoe amin'ny asany baolina kitra malagasy mihitsy. Ny faharoa mahatsapy izay fa ilaina ilay fampiraisana sy ilay fihavanana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana aloha voalohany indrindra dia ho an'ny malagasy rehetra. Araka ny nambaran'ny mpikarakara ihany dia entanina trany ireo sampana vehivavy mba handray anjara amin'ity faninanana ity satria dia tsy misy ny saram-pandraisana anjara ho an'ny izay sokajy zazavavy izay araka ny nambaran'izy ireo. Mandray anjara amin'ity faninanana ity ihany koa ireo androm-panjakana sy ministera ka miisa 10 no miatrika izany faninanana izany ka toy izao ara ny vokatra. Ny hydrocarbure nandresy ny MCT tamin'ny isa 3 no 2, ny menna nandresy ny ministeran'ny rano tamin'ny isa 3 no 2 ihany koa. Akoatra ny fikarakarana faninanana dia manana ny sekolin'ny baolina kitra ihany koa ry zareo ao anatin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka izay ampianarana ny taranja baolina kitra ho an'ireo zanaka ny mpiasam-panjakana.